Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantar irevokatra Natura. Izay nofokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, magasin Baolay, nature, manolotra anao ny vaovao. Mifangaro fiarovan-tseza ny fitadiavana ny maro anisan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Mihetsiketsika mafy ny minisitra isanjokajiny mampanao sinisy ny maham-bahoaka ary mila doka any amin'ny filoham-pirenena fa manana solombaham-bahoaka miara-dia aminy eny amin'ny anteny miram-pirenena arahinao ao amin'ny matoan-datsoratry enika Antsarakoto Manantsoa. Atombotra loatra kosa ny fantanterana ny fakakevitry ny antoko politika, ny fananganana ny rafitra vaovao sy ny selita ankehitriny, raha nambara ny fiarahamonim-pirenena miantsehatra eo amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana, toy ny CFAFI, ny CDE ary ny GEN izay nandray anjara tamin'ilay atrikasa hirsoana amin'ny fahanona ny Zénith. Mijanona manana ilay fahazon-dalana na certification partie 145 any ny orinasa Air Madagascar, taoriany fitsiriana raha teknika nataon'ny Eoropeana tamin'ny orinasa tamin'ny herinandro ity. Miankina amin'ny fitondrana sy ny fitatahana eo amin'ny firenena kosa, ny fivoahan'ny kompania amin'ny lisitra mainty ny vondrona Eoropeana na milamina aza ny raha teknika raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivon'ny Air Madagascar. Mahajanga sy Toamasina, toerana fialan-tsasatra be mpifidy hatreto, tapambolana eo aty aoriany fialan-tsasatra ny mpianatra. Raha tapitra omaly kosa ny fanadina-panjakana baccalauréat, tsy mbola misy fiovahany loatra ny tsena. Any ivelany, nametra-pialana ny praiminisitra Grika Alexis Tsipras, 7 volana taoriany ny fandresena miezinezina izay azony. Antony fametra-pialany, ny tsy fananany maro anisa intsony eo amin'ny parlemanta. Iroso amin'ny fifidianana melon'ny fotoana ny mponina ny antoerana amin'ny 20 septambra ho avy izao. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vanoko lakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soca Vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service.
La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Efa fanoky isan'andro tia. Mba aiza moa zay zafikeliko zay? Ao ambadika izy neny. Le tsena ke zava ndao mba hiaraka. Io ve kila tenenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro Ankafaliindray tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dia nantokantrano amin'izao takarivo izao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalamba avao ny fahita lavitra Golo TV manasana mampanajana miaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany no hitantarantsika ny fiarana ao amin'ny androany mifangaro fiarovantseza ny fitadiavana ny maro anisan'ny filoham-pirenena ankehitriny mihetsiketsika mafy ny minisitra isan-karazany mampanao sy ny solombavambahoaka ary mila doka any amin'ny filoham-pirenena fa manana solombavambahoaka miaradi aminy eny anivon'ny anteny miram-pirenena mampimetra-panontaniana ny hoe zany ve ny fomba heveriny ny gouvernemanta Ravelonarivo fahitana fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenena ny zava-misy ankehitriny aloha miroso amin'ny famandalitra sy ny famitana ny filoham-pirenena ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo matoan-datsoratra Enikazara Kotomanantso. Mila 19 hoy ny tanora mitady ranoranony hoy ny eny an-tsena. Mety daholo ny fika rehetra rehefa mamy sy ankafizina ny seza. Mihetsiketsika ny minisitra isan-karazany ankehitriny mampanao sonisy solombavambahoaka. Mazava aloha zany fa matahotra remaniement mafy ny ekipa ny Ravelonarivo Jean porofony ny fihetsiky ny maro amin'izy ireo amin'izao fotoana izao izany. Minisitra maro no miantso député antsokosoko mampanao sony azy ireo mba hanatevina ny maro anisy anohana ny filoham-pirenena. Ao ireo mahavita mivohy ny resam-pirazanana sy ny resam-piaviana hatramin'ny député sasany izay mitsabo tena any ivelany azy ankehitriny atsony ny ministra sasany andefasan'izy ireo mail asainy manao soni eo ambony fandrinany ny hôpitaly itsabony tena. Tsy salasalana fa fitiavan-tseza sy fitiavam-pahefana avokoa izany rehetra izany. Mazava fa kasaina ofitahina indray ny filoham-pirenena ary hofana andalitra indray atosika hanao tao foana indray ary asaina mihinana ambolony mihitsy mba andika ny lalam-panorenana. Ny HCC raha teo iveryn'ny ministra sy ny tompona ndraiky mpanjakana maro fa efa ao am-paosiny angamba ka tsy ho olana izany. Mazava ihany koa fa tsy misy resaka filaminam-bahoaka na filaminan'ny fiainam-bahoaka mba ahafahana manao asa fampandrosoana izany tetika izany. Tsy misy resaka sosialim-bahoaka fa resaka seza, paosy, vola, bizina, afera ary tombotsoan'izy ireo. Ahoana ny fomba hijanonana ho ministra maritra ela indrindra. Voaporofony raharaham-pirenena nefa fa tsy hita mazava izay tena vokatra azo ny gouvernement Ravelonarivo Jean hatreto. Mbola 8 tebokaray ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tafakatra 8 faingo iray isan-jato ny fiakaran'ny vidim-piainana raha toka 7 isan-jato no noheverina tany am-piandohan'ny taona. Tolérance zéro hoy ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean. Kidnappinina maro sy asandalo ary tsy fandripahalemana miariary tsy voaisa hoy ny zava-misy mamaly moramora. Tsy hananana hantra ny gabraraka ary ampanjakaina ny tany-tandalana hoy ny Prime Ministre saingy tafaporitsaka ihany ny mpanao afera votsitra izay lazaina fa gros bonnet ka lasa sary mihetsika ny zava-misy. Lalàna didian'ny HCC aza moa tsy misy miraharaha. Firenena no resaka eto, tombontsom-bahoaka no resaka eto, tany-tandalana no resahana eto. Dia mijanona ho resaka tokoa izany raha ny fihetsiky ny tompona ndraiky mpanjakana maro ankehitriny. Andrasana amin'izao fotoana izao ny hoe iza avokoa indray izany izao ireo député voarebirebi ny resabola sy tsy hanana azon-damosina ka hivadika palitao.
iza daholo indray ireo député andray vola be ka tsy hijoro amin'ny foto-kevitra nandanin'ny vahoaka azy fa voan'ny mena miravoravo ka hivady be rano. Ny azo antoka aloha tahaka ny efa nataonay teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'izay. Tsy azonay atao ny isafosafo na anafina ny fomba mampietsika ireo mpanao politika na député io na ministra io na inona ndraiky ny manoloana ny raharaham-pirenena. Tsy maintsy ho taterina eto ary tsy maintsy ho tafapaka amin'ny vahoaka mpifidy ny asa sy ny safidy ataon'izy ireo izay misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena. Vaovao rahateo izany ary zon'ny olom-pirenena ny mahafantatra izany amin'ny antsiboriany. Manamafy ny voalaza teo ny zava-misy amin'izao fotoan'izao sy ny fivoriana ary ny fifanantonana anrehetrany. Mafy dia mafy ny fifandresen-dahatra ankehitriny ary efa ao anatin'ny fampanantenana vola be tanteraka ny raharaham-pirenena ho an'ny mpanohana ny filoham-pirenena. Tanjon'ny fitondrana ankehitriny ny anaparitaka tanteraka ny armada sy ny solombam-bahoaka mivondrona ao anatin'ny nouvelle majorité parlementaire, izany hoe tanjona tsy afenina ny ampalemy ny antenimieram-pirenena sy ampena ny lanjana ny kredibilité ny solombam-bahoaka malohana ny vahoaka ny fidy azy. Ny andindrin'izay no tateriny Zorakotondrina. Mazava ny ambarandreo minisitra mpikambana ao anatin'ny antoko SVM mikasika ny fizorana makany amin'ilay fifanarahany amin'ny solombam-bahoaka sy ny fahefanam-panatanteraka ao anatin'ilay mémorandum de stabilité izay manohana ny fandarana asan'ny filoha ihany no hoekena. Tsy amin'ny alalana olona no tokony ivondronana fa amin'ny alalan'ny programme. Ny programme an'asan'ny fanjakana dia efa mazava voafaritra ao anatin'ny paikady natao dinasa. Dikan'izay tokony hazava tsara zany hoe izay olom-panjakana na solombam-bahoaka io na ministra ka mankatohany io PND io dia tokony hiaraka amin'ny fanjakana. Ho terenao vidiana tsirairay na ho tambazana seza tsirairay avy ve izany izay miaraka sy manohana ny filoham-pirenena amin'ity resaka pacte de responsabilité ity. Izay minisitra manaiky mitazona ny toerany, ireo solombam-bahoaka kosa mety ahazo toerana ao amin'ilay biraomaritra vaovao. Atahorana kosa nefa ny mety hisian'ny fisarahany eo amin'ny NMP vokatry ho tetikadin'ny filoham-pirenena io raha nambaran'ireo solombam-bahoaka sasany. Tsy maintsy mbola hifandinika kosa izy ireo amin'ny fiandohan'ny herinandro mikasika izany. Eo ihany koa zany le fifandraisan-dahatra anatiny ato satria fantatsika fa misy le nouvelle majorité parlementaire tato. Dia izay nouvelle majorité parlementaire zay zany amintsika miresaka zao koa zany mety mizara anankiroa satria le nouvelle majorité parlementaire samy manana ny objectif zany tsy mitovy. Misy le anankiray ato zany hafa, le anankiray ato hafa. Dia eo zany tsika zao ataoko angambany fa amin'ny fiandohan'ny herinandro angambany dia efa mipetraka daholo dia zavatra rehetrarehetra zay dia atao ny fangatahana fiaonana any amin'ny filoha. Raha ireo ampahany amin'ny tolo-kevitry ny filoham-pirenena ireo tsy hijery ny vondrona parlementaire sy ny antoko politika na halan'ireo solombam-bahoaka intsony ny fitondrana ao anatin'ny fandrafetana ny gouvernement vaovao. Mazava nefa ny ambaran'ny lalam-pandrenana raha ny ambaran'ireo mpahay-lalàna na dia samy nandika araka izay itiavany azy an'izay lalàna izay aza ireo mpanao politika hatreto. Ny antoko politika na ny fivondronan'ny antoko politika manana maro an'isa ihany no eken'ny lalàna amin'ny fanolorana praiminisitra. Fahitana azy aloha amin'izao raha iny efa zava-nisy teny amin'ny antenimieram-pirenena ny déchéance ny président nandalo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana iny dia mahita izay fa efa mandray solution na vahaolana ivelan'ny lalàna na ny haute cour constitutionnelle ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary efa mihevitry ny andray an'izay vahaolana ivelan'ny lalàna izay koa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Matoa izy efa mivoy misy fomba filazany azy moa amin'izao hoe mémorandum de stabilité, zany hoe hitady stabilité izy ivelany io lalam-panorenana io. Mangina nefa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ireo endrika fanitsahana ny lalam-pandrenana hatramin'izay ireo. Notsipahany ny fitorian'ny solombam-bahoaka tamin'ny tsy fanajanany andinin'ny 450. Notsipahany ihany koa ny fitoriana napetraky ny vondrona mapara mikasika ny fandikanany andinin'ny 270 mikasika ny fivadibadiana palitao ataon'ny solombam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko politika. Hatreto, ny resabola, ny tsy fahamatorana ara-politika sy ny fivadibadiana palitao no isan'ny miteraka olana tamin'ny fandikanany lalam-pandrenana amin'ny fitadiavana ilay maro an'isa. Mbola mangina ihany koa ny Bianco mikasika izany.
Mbola amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany, mbola miandry ny fankakevitry ny antoko politika, ny fananganana ny rafitra vaovao solon'ny senita ankehitriny, na dia efa nisy aza ilay tolo-dalàna mikasika ny CEI raha ny fanazavany avy eo anivon'ny ministera ny atitany androany. Atombotra loatra kosa ny fantanterana izao fankakevitra izao, raha nambara ny fiarahamonim-pirenena miantsehatra amin'ny fanarahamasin'ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana toy ny CEFAFI, ny CDE ary ny GEN izay nandray anjara tamin'ilay atrikasa irisoana ao amin'ny fahalonan'ny senita. Sorakotindrina trany. Mbola ho afaka herinandro maromaro izay vao tafatsangana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fananganana ny rafitra asolon'ny senita ankehitriny raha ny fanazavany avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Tsy mbola ampy ny tolo-dalàna narosondra solombavam-boaka mikasika ny CEI raha ny fanazavan'ny sekretera jeneral'ny atitany. Fankakevitra nge dia zavatra tsara foana. Iny efa hevitry ny solombavam-bahoaka iny. Dia alaina koa ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena, alaina ny hevitry ny tany politika dia araviny izay rehetra izay. Izay no ataontsika hoe volavolan-dalàna mahazo ny fankatoavany rehetra. Ankoatra ny fakana ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena androany, mbola misy ihany koa ny fakana ny hevitry ny antoko politika amin'ny herinandro avy izao. Miampy ilay tolo-dalàna mikasika ny CEI, ireo no andrafetana ny volavolan-dalàna mikasika ny rafitra vaovao atsangana. Atombotra loatra kosa nefa izao fankakevitra izao raha ny ambaran'ny fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin'izany. Isan'ireo ny CEFAFI izay nilaza fa tokony mbola hijery ny tombanezaka vitan'ny senita tao anatin'izay fifidianana nokarakaraina izay. Somary atombotra loatra zany le izy lasa loha loatra satria tena tokony anao tsika diagnostika inona ny zavatra tsara sy nety tamin'ny senita taloha ho tazomina, ary inona ny tsy nety ho vaina fa tsy hoe ariana fotsiny le texte taloha dia alefa indray ny texte vaovao, ary le texte vaovao dia momba ny composition hoe iza sy iza avy no anatin'ny seni, iza sy iza avy no manao inona sy ny ohatran'izany dia anika ohatra ny lasa hoe inona indray zany calcul politique idiran'ny iza sy iza ao anatin'ny seni manaraka. Saika nijoro nanakihana ny fomba fiasan'ny senita sy ny fikarakarana fifidianana farany teo avokoa ireo fiarahamonim-pirenena tonga nanatrika ty atrikasa ity androany. Ho an'ny club développement et éthique na ny CDE, teo ambavahon'ny fanjakana foana hatr'izay ny senita ka isan'ny nitarika ireo korontana sy tsy fahatomombanana tamin'ireny fifidianana ireny. Le senita misy zany raha misy tobilim-panjakana zao mandeha manao propagande tsy afaka izy manana pouvoir de réquisition azonareo zay le hoe tsy maripotitra fa ny CENI zany satria efa tsoana zany zao le te ny commission électorale nationale indépendante zany ijoro tokony hoe mandidy manapaka hoe afaka zany manao réquisition na ny force de l'ordre na ny administration rehefa ilaina fa tsy hoe miandry hoe anao PV fotsiny dia tsisy ilaina azy zany le commission électorale amin'izay fotoana izay. Amin'ny ankapobeny ny fahaleovantenan'ny rafitra mikarakara ny fifidianana no isan'ny nokian'ireo fiarahamonim-pirenena izay misehatra ao anatin'izay ny fanaraha-mason'ny fifidianana izay. Isan'izany ny avy eo anivon'ny KMF Knoe, nitondra ny sosokevitra mikasika izany ihany koa ny avy amin'ny GEN na ny groupe des experts nationaux. Miainga amina zavatra hita, bilan hita, dia miainga amin'ilay principe tokony arahana dia eo no mamoaka sosokevitra hoe zao zao no natsarana satria le processus électoral mihitsy jerena ray manontolo zany manomboka any amin'ny liste électorale ka hatrany amin'ny famoahana vokatra hoe ohatra zao andray zokonareo hoe mety amin'ny senita ve no mijanona amin'ny seni ho avy eo ve ny mijanona amin'ny famoahana vokatra vonjomaika sa makany amin'ny vokatra définitif zany zavatra. Amin'ny herinandro dia ireo antoko politika no akana ny heviny mikasika ny rafitra vaovao atsangana izay. Ao anatin'izany no amaritra ny mety ho anarana vaovao mena ity rafitra ity, ny mpikambana ao aminy sy ny sisa. Aorian'izay no aravina miaraka amin'ilay tolo-dalàna momba ny CEI natolotry ny Armada ireo tsoakevitra. Ireo no ananganana ny volavolan-dalàna atolotra ny filan-kevitry ny minisitra. Raha ireo zava-misy ireo vinavinainao mbola amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny volana novambra any vao andalo indray eny amin'ny anteny meram-pirenena izany volavolan-dalàna izany. Eo amin'ny tontolo ny fitaterana minabakabaka fantatra fa mbola afaka manohy ny fikarakarana sy ny fikojakojana ny fiaramanidina misana ny zotra makany Eropa, ny orinasa-panjakana Air Madagascar taorian'ny fitsirena ara-teknika izay nataon'ny vondrona Eropeanina tamin'ity orinasa ity tamin'ity herinandro ity miankina amin'ny fitondrana sy ny fitantanana eto amin'ny firenena kosa ny fivoahan'ny kompania amin'ny lisitra mainty ny vondrona Eropeanina na milamina aza ny ara-teknika raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra
eo anivon'ny Air Madagascar hatreto aloha tsy mbola misy fotoana mazava maridina ny fivoahana amin'io lisitra be io arao ny fanadiny Lili Rabiata. Tsy mbola misy mangirana ny fivoahan'ny Air Madagascar amin'ny lisitra mainty ny vondrona Eoropeanina. Tsy fantatra mazava hoe inona ny tena paikady atao. Efa ho herintaona sy tapany izao no nisian'ny fanjakana eken'izao tontolo izao. Saingy tsy mbola vita ny fanjakana hatreto ny mamerina ny fahatokisan'ny vondrona Eoropeanina ny Madagasikara amin'ity resaka fitaterana anabakabaka ity. Miankina amin'ny fivoaran'ny fomba fiasa eo amin'ny orinasa Airmad sy ny raharaham-pirenena kosa no ahafahana miala amin'ny annexe B raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Air Madagascar. Hitanao ny annexe B zany tsy hoe Air Madagascar ry fa io zany miaraka amin'ny autorité. Miaraka tsaraina zany io e. Azonao ny annexe B zany en fin de compte tena le ina moa izy teo le fomba fanaovantsika roplanina mihitsy zany miohatra amin'ny international. Izany hoe le fomba fanaovan'ny État malagasy ny ina moa izy teo ny transport aérien commercial leto mihitsy zany no tsaraina. Dia voalohany indrindra zany ny autorité aloha tsy maintsy tsarainy voalohany. Mbola maro ny raha maizimaizy no amin'ity kampany mpitaterana ity niteraka fa tiantoka goavana ireny fitokonana ireny ary nisy ny tompon'andraikitra nampitarazoka sy nampahatra izany fitokonana izany saingy afamaina fotsiny izany ankehitriny tsy misy tohiny tsy misy mahalala hatreto fa resaka fotsiny ny hoe audit ifanarahana amin'ny syndikan'ny mpiasa. Ny alatsinain'izao raha tsy hivina no hiverina hiasa ny fiaramanidina roa mbola misy olana ara-teknika. Isy fandarana vaovao amin'ny sidina avoakan'ny mpitantana eo anivon'ny Air Madagascar amin'ny herinandro taorian'ny fahazoan'ilay fiaramanidina vaovao maly. Verina amin'ny annexe B teo ako angamba tsy mbola tonga ny fotoana hoe nazavana momba zay fa efa napatireko tamin'ny namanareo teo zany fa raha vao misy ny fotoana raha vao misy mazavazava kokoa dia misy communication tsy fazataonay mikasika amin'ny annexe B. Etsekilan'izay amboarina afaka iray volana sy tapany ihany koa ny serana mpiaramanidina ny Ivato maharitra 7 volana ny asa ary ny orinasa tchèque no andray tanana izany. Ovaina toerana vokatra izany ny toerana misy ny banisy ny RFI ny Ivato ahafahana manao ny fanitarana. Nahazo ny document technique avy any amin'ny ministère de défense izay ny besoin-ntsareo suivant ny norme militaire sy ny toerana izay fanirian-tsareo hoe ametrahana les nouveaux camps zany. Mitetina 20 milina ariary ny fantaterana ity fanitarana ity ny farana omaly ny fitsiriana natao tamin'ny kampany Air Madagascar ahafahany mandraindray ny fikarakarana sy ny fikojakojana ara-teknika ny fiaramanidina avy any Eropa mandalo eto amintsika. Ampahany amin'ny fitsiriana atao hain'ny kampany ihany ity vita sy nahitana valiny ity. Lafomba hafa kosa indray roa volana tsy gadona ny fandrarana tanteraka ny fampiasana ny arona vita amin'ny plastika eto Madagasikara mangataka ny mbola hanemora ny fanjakana izany fandrarana izany indray ny fikambanan'ny mpiasa amin'ny orinasa mpamokatra arona plastika. Efa misy amin'ireo orinasa ihany koa nefa no manana fepetra manokana ampihenana ny loza teraky ny arona plastika amin'ny tontolo iainana. Arao ny fanadidiny Oliva Andriniala. Avy teleny amin'ny arona plastika na ny sachet fikarin'ny orinasa eto Madagasikara no ampidirin'ireo mpanafatra izany avy amin'ny ivelany eto amin'ny tsena anatiny. Ihena kokoa ny loto vokatry ny arona plastika araka izany raha nambaran'ny mpamokatra eto an-toerana. Afaka ampitombo ny fanodinana ireo arona plastika efa niasa ihany koa ny fihenan'ny fitobaka izany eto amin'ny tsena anatiny. Raha mahavokatra arona rivo-kilao ny orinasa iray ao anatin'ny iray andro azo atao ny manangona arona efa nampiasaina 3 rivo-kilao averina hodina na ny atao hoe recyclage. Anisan'ny fampidiram-bola ihany koa ilay zao madinika ny fanangonana ny arona sachet izay avy nampiasaina. Betsaka ny mieritreritra hoe avy nampiasaina ve ilay izy dia tonga dia sasana dia amidy eny an-tsena, tsy izay. Ireo no manangona ny arona sachet zany hoe efa misy olona efa karamaina sy efa lamina ny amin'izay dia zareo no manatra anazy eto dia vidin'ny orinasa ilay izy zava-be ilay izy fa nanome asa atao amin'ny olona madinika dia nanisy volaniditra ho an'ny olona madinika mihitsy. Raha ny arona vita amin'ny mangazo no efa notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao fomba iray azonina mampihena ny loza teraky ny akora simika ny fampiasana oxo biodégradable. Akora tsy mamotika tanteraka ny arona plastika saingy kosa mampihena ny fepotona faharetany hatramin'ny 400 taona ho lasa 5 hatramin'ny 9 volana.
ny voalohan'ny volana oktobra izao no ianto tanteraka ny fanafarana sy famokarana harona plastika eto Madagasikara. Mitaraina nefa ireo mpiasa amin'ny orinasa mpamokatra izany matahotra ho very sy tsy anana asa izy ireo. Ka tsy tsara ve raha amin'izao fotoana izao aloha mba mampianatra koa, mampianatra zany ny vahoaka hoe tokony tsy hanarinary saseny an-dalana iny, tokony mba samy mitandrina zany satria atsika rehetra mifahadiovana. Tato ato zao dia ny délestage tsisy farany intsony, izay tsy afaka niala tamin'izany ny tokantrano tsirairay, ny orinasa nisy fiantraikany tamin'ny fiainana tsirairay zany, vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ka izay ny antsoinay ny sain'ny tompon'andraikitra zany, aleo mba hiasa aloha ny mpiasa, tsy mandà zay ny fandaminana izay apetraky ny fanjakana fa ny angatahanay raha ohatra ka tena tsy maintsy atao ilay izy mba omeo fotoana zay, mba omeo fotoana maromaro zay amatona maromaro mba hiomananay mpiasa, mba hiomanan'ny mpampiasa koa. Na izany aza manaiky ny fandaminana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireo mpiasa mangataka fifampirarahana amin'ny fanjakana kosa hanemorana bebe kokoa ny fampiarana izany lalàna izany, hanome vahaolana ho azy ireo ihany koa amin'ny famoronana asa azo atao. Raha tsy aivina, orinasa malagasy valo no misehatra amin'ny famokarana harona plastika hatreto ho an'ity orinasa iray notsidina ity, mahery ny efajato ireo mpiasa mivelona amin'izany. Ankoatr'ireo ny mpivarotra madinika ihany koa no mpanangona sy mpitsipina sachet efa nampiasaina averina ahodina. Tokantrano tsy latsaka ny 3 arivo araka izany no ahinana tsy hanana fivelomana raha miatra ny fanafoanana ny fampiasana ity karazana harona ity. Vaovao sosialy Mahajanga sy Toamasina ny toerana fialan-tsasatra be mpifidy hatreto tapabolana eo aty aorian'ny fialan-tsasatry ny mpianatra. Raha tapitra omaly kosa ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsy mbola misy fiovana loatra ny tsena. Tafakatra ny amin'ny 720 kosa ny fiara-miainga ho an'ny kooperativa mpitatitra isan'andro. Raha nambarany mpandeha efa miakatra ny sarandalana fiakarana efa tokony ho nampiarina. Tamin'ny herintaona kosa no ampiarina amin'izao fotoan'izao raha ny voalazan'ny mpitatitra. Oliva Antrinialatrany. Efa iray volana no niomana tamin'ny fanampiana isa ireo fiara mpitatitra ny kooperativa mitatitra makany amin'ireo toerana fialan-tsasatra toa ny Toamasina sy Mahajanga, toerana izay mbola mitana ny larana voalohany sy faharoa hatreto amin'ireo safidin'ny mpandeha. Tamatavy manokana zao malasa roa zay dia roa maraina dia roa ny hariva, indraindray tsy maraka ilay tomobile dia indraindray zay tsisy tomobile dia Mahajanga koa ohatr'izay. Raha solo fahitako anazy Mahajanga mbola maromaro satria manontany olona zao dia ny toetrandro zany any Tamatavy manorana mangatsika dia ohatrany hoe ho an'ny mpitsangatsangana zany ampanao vakansa tsy dia mahafa-po azy loatra. Amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao efa vita famandriana mialoha ny 700 ireo seza taxi borosy eo amin'ny 720 eo no miainga eo amin'ny toeram-piantsonana ho an'ny Mahajanga sy Toamasina isan'andro isaky ny kooperativa iray. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity volana aogositra ity ny atsara ny tsena ho an'ny akamaroan'ireo kooperativa. Makany Toamasina zao no miainga avy eto Antananarivo dia mandritry ny andro atao hoe 720 ny isan'ny tômôbilina feno makany Toamasina. Ny makany Mahajanga 10 dia ny avy any koa Mahavaly tahaka an'izay ihany koa. Ataoko hoe raha andavanandro ny makany Toamasina zao mety eo amin'ny efatra eo fotsiny ataontsika 420 isan'andro amin'izay. Dia ny Mahajanga raha andavanandro 3 miainga maraina dia 3 miainga hariva. Mikakaiky amin'ny fiakaran'ny sarandalana kosa ireo mpandeha ho an'ity ankonana kely ity avy any Brickaville izy telo mianaka no niala sasatra teto Andrenivohitra ary andeha hody. Nisy fiakarana hatramin'ny 3,000 ariary ny sarandalana, fiakarana 5,000 ariary kosa ho an'ny mpandeha hafa. Fandehananay mandeha aty 60 000 ny frais, zao zao andeha Brickaville zay 80 000 frais. Dia niakatra be tsy haiko hoe naninona izy niakatra. Manomboka zay nandeha taty herinandro zay taty. Dia efa nandeha taty zay dia efa 75 000 dia zao zay andeha hody zao 80 000 ny frais. Taloha izy Brickaville 50 bon 50 zao lasa 75. Toy izao ny satonany amin'ny sarandalana ofisialin'ireo mpitatitra eny Ambodivona raha isafidy ny Ianavaratra. Toamasina 4 alina ariary, Brickaville 5,1 alina ariary, Mahajanga 3 alina ariary ary Maivatanana 2 alina ariary. Sarandalana efa niakatra hatramin'ny farambaran'ny volana Jolay teo saingy efa tokony niatra hatramin'ny herintaona raha nambaran'ireo mpitatitra. Ho an'ny zotra mianatsimo eny amin'ny fasan'ny karana kosa ny mpamonjy lanonam-pamadihan-drazana no mampiakatra ny tsenan'ireo mpitatitra ankoatry ny mpamonjy fialan-tsasatra.
Fantrakosa fa hofain'ny mpandrara sinoa tsangony tek ny fanjakana ilay abattoir famonoana omby any Toliara toerana mirefy 10 hektara no omeny ireto mpandrara sinoa ireto anaovany fiompiana sy ny famonoana omby ary ondrana amin'ny tsena iraisam-pirenena izay ena izay androany nanaovana sininy fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny ministera ny fiompiana sy ireto mpandrara sinoa ireto ary anomboka tsy ho ela ny fiompiana. Afom-baovao afaka kosa indray no izatsika ny fampahalalam-baovao toerana roa hafa indray no ahitana fanotofana tsy nahazoana lalana eny amin'ny Maremasay amin'izao fotoana izao nidina ifotony nijery ny zava-misy teny an-toerana ny filohan'ny voamiera mpanadihadiny olana amin'ny fananantany eo anivon'ny antenimieram-pirenena nilaza kosa ny teo anivon'ny komina fa efa misy ny hetsika atao manoloan'izany arao ny fanadihadiny Gaeton Ndretsilavo. Vaoalina tamin'ny valo nisy nanoditra teto na izany ny komina ny mandainga mody manenjika nefa tsy metsika akory na ihany koa lava tanana sy be sandy ary be vola ary mahavita kolikoly avolenta tany hoany ilay nanoditra ity toerana eto ity tsy mitsahatra hatramin'izao ary mitoy ny amboletra atao amin'ny fanotofatany misy manoditra ihany koa ny toeram-pilalaovam-baolina eny Masay Andranombevava tampoka ho an'ireo kleba misy 520 mpilalao eny an-toerana ny fanotovana ka velo taraina izy ireo ampolo taonany maro no efa nanaovam-baolina ity toerana ity ary efa nisy fangatanana atao hanomezana izany ny tanora mba tsy hirona amin'ny zava-mahadomelina naneho ny heviny manoloana izao tranga eto Masay izao ny filohan'ny voamera mpanadihadiny olana amin'ny fananantany eny anivon'ny antenimieram-pirenena taoriany ny fidinana ifotony nataony natao ho an'ny rehetra ny lalàna ho izy ary tsy tokony hisy tombo sy ala amin'izany. Fanontaniana izy namian'io tany ity satria ity dia tamin'ny mpanjakana ito fahalalana ity ary nanaovana baolina naninona izy namia lalana nanototra an'io satria mbola tsy manome fanotofana amin'izao fotoana izao ka rehefa vahoaka misy vahoaka anay mba manototra kely 2 mètres carrés fotsiny anaovany trano azo fa raha tany akondro varotany dite sy mofo ambony amanina anaovany komina azy. Nilaza kosa ny teo anivon'ny komuna fa efa miroso amin'ny fisafoana sy fanenjehana ireo fiara-pitatitra tany tsy nahazo lalana izy ireo ankehitriny tsy hisy fanavahana hosamborina avokoa ireo mpanototra tany tsy ara-dalàna rehetra ary ampidirina foriera ireo fiara-pitatitra tany ny aliny alarobia lasa teo raha ny fanazavany ny PDS fiara vaventy misy 5 no sarona teny Tanjombato Ankorondrano sy Masay. Maro le manao andeha rambole fa reo zany mitsatsanay aloha satria le tomobila koa mandositra rehefa le sakana izy amin'ala dia misy mandositra izay moa zany mbola manjara foana hoe tsy azo atao le izy dia ohatrany mpangalatra io dia izay tsatsa ihany izay tsatsanay dia indrianay fa betsaka izy fa reo aloha zany mitsatsa. Na izany azy tsy mbola nisy anarana fantatra fa tompon'ny fanotofana tsy ara-dalàna hatreto na iray azy siosion-dresaka ny hoe karana sinoa malagasy mpanambola no ao ambadika izany ny tena mahazendana toerana stratezika ho an'Antananarivo mifoka rano amin'ny fotoanan'ny aviorana na zone tampon ny Maremasay nefa dia tsy tahotra tsenatra misy manototra. Vaovan'ny fampianarana mpianatra misa 710 mianadahy navoaka ny estima amin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny NC Vato noho ny fahavitan'ny fianaran'izy ireo nisalitra ny anarana mihoatsoa sy kiady ireto andiana mpianatra ireto nandrato fianarana mikasika ny informatique sy analyste programmeur natria ny manam-pahefana ambony ny famoahana azy ireo androany tanjon'ity université tsy miankina ity ny ahafahan'ny mpianatra miasa avy hatrany arao ny fanadihadiana. Mpianatra nahavita fianarana manomboka ny taona faharoa ny DTS hatramin'ny taona fahadimy na ny master 2 no notolorana mari-pahaizana tamin'ity androany ity ireo taranja takin'ny orinasa ankehitriny kosa no taranja anofanana azy ireo. Ny filera voalohany zany dia tiako zany hoe nanao izy rehefa nofonofoka hatramin'ny mbola kely zany hoe hanao informatique izao izy zany tanteraka zany azo nanao informatique moa zany tasoko nasiko tamin'io zany zaho moa rehefa miasa dia eto amin'ny setrana zany aho nahazo notion netiko ny asa zany dia mba misy hoe zatra atao amin'ny asa tany ampiasana moa zany izy anao fianarana dia mbola no fianarana zany tena marina hatramin'ny farany vita bac plus 5 zany. Maro ireo mpianatra efa nivoaka teto amin'ity université tsy miankina ity anisan'ny tanjona ny fahaizana ny fahombiazana ary ny anova ny mpianatra olom-banona mba ahafahany ho lasa olona minendrika ny firenena miparitaka maneran-tany ny mpianatra mivoaka ato amin'ity université tsy miankina ity ary fantadaza maneran-tany ny fari-pahaizan'izy ireo. Ny tanjonay zany ao taona
faharoa zany hoe ireo ankizy nahazo ny diplôme de technicien supérieur dia efa afaka miasa avy hatrany ny hoe directement opérationnel satria ny tarandra izay hofanina azy ireo zany a dia ireo tarandra izay takiny ny orinasa ankehitriny. Ny ankizy zany a raha ohatra zao mandeha manao stage dia maro amin'izy ireo tonga dia voaray miasa avy hatrany. Betsaka zany ireo mpianatra izay efa mitana toerana ambony eto Madagasikara, any amin'ny île Comore, any France, any États-Unis amin'izao fotoana izao. Ny afatra moa zany dia izahay ao amin'ny estime zany dia manomana tanora hiatrika ny fiainana ao aoriana, tanora vanona, tsy hoe koa hoe ara-pahaizana ihany fa na ara-toetra na ara-pomba satria ny objectif anay zany dia hanomana technicien supérieur, hanomana cadre supérieur, hanomana dirigeant. Nisokatra ny taom-pianarana vaovao an'ireo izay hanohy ny fianarana eo amin'ny lalam-piofanana informatika sy management d'entreprise. Marina fa manaraka ny fampianarana LMD ny estime ary manana ny habilitation hatramin'ny master 2. Ny asa fanamboarana tapis amin'ny lamba indray no asa madinika hoentina aminao androany maheran'ny zato no mivelona amin'izany eny Ambohitrimanjaka hoentiny Mikaela Ramarolato anatin'ity fanadihadiana ity. Asinan'le haingony. Asinan'le izy zany asinan'le haingony kely ohatran'ity. Dia tsy maintsy asinao mifandingana dia avy eo fianonao ihany koa io. Irazafomory Claudia mpanamboatra tapis amin'ny lamba ety Ambohitrimanjaka asa hiveloma ny fianakaviana maro ny fanamboarana izany ety. Avy amin'ireo fako misy manareny amin'ny manodidina no azo amin'izy ireo ny akora fototra. Potika lamba avy amin'ny zone franche no kirakiraina. Misy mitondra eto ireo akora ary vidina 500 ariary ny iray sachet izay ahavitana tapis 10 isa. Tsy afa manoatra kosa ity renim-pianakaviana ety ka tsy kivy fa mivelona amin'izany fanamboarana tapis izany. Mbola tsy za zany aloha zao mbola tsy neritreritra hoe zao na zao fa efa hitako fotsiny hoe mavela le zanako le izy dia totosaiko ataoko foana. Mba misy hoe zavatra tokony mba hoe mampiova an'ilay ankizy zany. Zay zany zao aloha mba eritreritra hoe tsy faran'ilay efa foriana mahazo anao ohatra zao zany ilay ankizy fa mba hoe misy zavatra tena mba mahavelona azy tsara. Maharitra 12 minitra ny fanamboarana tapis iray, mila fahaizana manokana kosa ny fanamboarana izany. Tsy mivarotra izy ireo fa efa manana mpanjifa raikitra kosa amin'izany. Misy mpiantoka tonga eto. Efa izy zany efa maka amin'ilay izy foana. Miantoka eto izy dia izy mandeha mivarotra any. Dia efa fanarana zany eny hoe eninjato ny angalany anazy fa mbola mivarotra izy. Dia raha izay indray varotra ety an-tanàna nefa dia amidiny 5 000 anankiray satria ankiray nalain'ilay olona tsinona. Fa hoe fantatrareo hoe ohatra vidiny tony rehefa ilay amidiny? Tsy fantatray aloha ny tena vidiny varotany anazy. Araka izany mamelona sokazina mpandraraha kely ity tapis ity, ao no maka ireo akora namboarana izany, ao kosa ny manodina azy ho vokatra ary ao no mivarotra izany. Tsy nisy ny fianarana manokana fa fifanampiana amin'ny samy fianakaviana no nahaizan'izy ireo ity fanamboarana tapis ity. Ka indraindray anao mahavita izay 10 zay dia efa 3 arivo no azonao dia efa atao mahampy ao an-trano iny. Indraindray 3 na 2 vitanao dia ataonao mahampy ihany ko aiza moa ianao fa izay vitanao ihany tsy maintsy ajainao ao anatin'ny trano. Efa nanao asa hafa ve ianao taloha? Ie. Nanao an'ireny korotana tavoahangy ireny, hita ilay mitsipona an'ireny any anaty zordira.
Enjato ariary no angalan'ireo mpaka maro eto amin'ny Ilazafimorokilodiary mahavita 10 hatramin'ny 7 isan'andro izy ny sakafo sy ny filana madinika toy ny labozia sy ny sarandalana miakatra ny Antananarivo indraindray no vitan'izany saingy milofatra any izy ireo isan'andro 12 kilometatra miala an-drenivohitra no misy ity tanàna kely ity misy fanariam-pako kely mitsitokotoko ety amin'ny manodidina tsy tonga ny herinaratra ny Jirama ity toerana ity. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray fantatra fa nahemitra ho amin'ny rahampitso amin'ny valora maraina ny lalao iadina ho tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy izay tokony natao androany volakandro ho antsika izay mpakafy ny tenisy izany dia mbola afaka manaraka izany ny antoerana natokana anatanterahana izany rahampitso amin'ny valora maraina izay. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray nametra-pialana ny Prime Ministra Greka Alexis Tsipras 7 volana taoriny ny fandresena miezinezina izay azony antony fametra-pialana ny fananany maro ny fahintsony ao amin'ny parlemanta iroso amin'ny 50 mialohan'ny fotoana ny ponina ny antoerana amin'ny 20 septambra ho avy izao tranga izay mampatsiahy no mbola mahafa ny politika eto Madagasikara. Iverina itotoerana kosa sika ato anatin'ireto vaovao nisongadina ireto mbola afaka manohy ny fikarakarana sy ny fikojakojana ara-teknika ny fiaramanidina misahana ny zotra makany Eropa mandalo eto Madagasikara taoriny ny Air Madagasikara taoriny ny fitsirena ara-teknika izay nataon'ny Eropeana tamin'ity orinasa-panjakana ity fa atomotra loatra kosa ny fantanterahana ny fankakevitry ny atoko politika ny fanangana ny rafitra vaovao isolo ny senita ankehitriny raha nambara ny fiarahamonim-pirenena miantseritra amin'ny fanaraha-maso sy ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana toy ny CFAFI ny CDE ary ny GEN ary farany nanao etsika fanairana indray ny mpianatra Katso tamin'ity maraina ity tsy nisy anefa ny fidinana an-dalambe na ihany koa ny fandorana kodiarana 10 andro sisa no ahafahan'ny fanjakana mamaly ny fitakiany ny CSS raha itsika rahampitso moa ny andindinina mikasika izay vaovao farany izay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny androany rahampitso tahaka izao indray ny fotoanantsika manaraka velomatoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantaro ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay Nature.